mety ho teraka aveny mampara renouveau tsy nahazo ny tsodranon'andriamatoa andro rajoelina filompanorona ity vondrona politika ity ireo niazo ny avy lomaly hatreto aloha tsy mbola niova ho fantatra raha pitso ariva ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao tsy mbola ho an'ity taona ity ny iverina tanteraka ny agoa Chine Afrika Atsimo ireo ny firenena andefasandreo orinasa afakaba ireo lamba vao iodina eto amintsika taorian'ny fiatoan'ny agoa mitana larina voalohany amin'ny akanjo ahondrantsika ny ivelany la Frantsa ny 20% ny asa amin'ny orinasa afakaba eto amintsika dia mpanodina lamba avokoa miparitaka ao faritra Tsinanany Nosy amin'ny faritra Tomasinina ankehitriny ireo saona misy pozina avy any Azia efatra amin'ny taona 2024 no tonga teto amintsika ity karazam-biby manatody hatramin'ny 7 alina isa-taona ity mahafaty ny pozina amin'ny hodiny raha tafiditra any ambava azo farany Richard Branson 17 taona niavaka tamin'ny fandehanana amin'ny kitesurf tany amin'ny ranomasin'ny Karaiba nitondra olona 3 miaraka aminy eny amboniny nazahoany diplôma ny Guinness taona 2024 ity zava-bita miavaka ity ny andindininy avy hatrany ankafaliana indray tompoko klasy tompoko vavy no iarabananao amin'izao takariva izao manasanao mpanajana anaraka ity fotoana izay fanomezantsika ity tsy ina izany fa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany ora sisa no andrasana dia ho fantatra ny mpikambana eo anatin'ny gouvernemanta voalohan'ny repoblika fahaefatra azo isaina amin'ny rantsan-tanana ny mpanao politika ampidirina ao anatin'izany gouvernemanta KOLO reze izany raha ny vaovao azo avetsy mahazo arivo sy ambotsiroitra androany fa teknisianina sy olom-baovao avokoa ny ankamaroany dia rahantsika ny fanadidina iarahana amin'ny Andro Rarson tsy ohatra ny 30 ny ministera ary tsy ohatra ny 4 ny sekretera-panjakana ho fampiarana amin'ny politika amin'ny fijejina na dia eo aza ny fisokafana amin'ny lafikery rehetra eto amin'ny firenena raha ny feo eno ny ministera ny fiandrianam-pirenena ministère de souveraineté dia efa ny filohampirenena izany hoe ministera 9 tsinjaraina amin'ny antoko politika misy 12 nanolotra amin'ny prime ministre sy ho an'ny fisokafana efa misy ireo anarana eno miverimberina amin'ireo tamajoro politika fa efa nahazo fankatoavana avy ao Mazorivo saingy misy amin'izy ireo no mbola tsy lanilany vavon'ny filoha ka mbola isiany fifandresen-dahatra eo aminy sy ny prime ministre KOLO Roger ny tandapa-rahateo na ny amin'ny Mazorivo na ny Etsambotsiroatra dia samy manisika mafy ny olona entsakila ny fisiry ny fianakaviam-be resam-pirenena amin'ilay hoe zéro redoublement santonany amin'ireo anarana miverimberina ireo ry Voasina Razafy Mahefa Ramarson Frank Taït Gilbert Sarah Georges Tatafara Saturne Laiso Jean-Pierre Rakoto Be Nara Marso Emiline mbola re ihany koa ny anaran'ny prime ministre teo aloha Omer Berzika Maharanto Jean de Dieu sy ny maro hafa tsy voatanisa asa nahoana mifaneho-kevitra avy amin'ireo vondrona politika sy antoko politika ary fikambanana maro samihafa ny tanjojotra ny lahatra nanatra izay veto amin'ny hotely Kolberatany renireny aorian'ny fetin'ny Paka tsy voatery azo fafampo avokoa ny rehetra voaja ve ilay trevy politika fiteny mahazatra amin'ny samy mpanao politika rehefa andro fety toy izao fa makasika izay fitantanandraraha politika izay hatrany dia tsy isy ny mpanohitra ilay gouvernemanta démocratique sy isokatra amin'ny rehetra raha ny fahitana ny fihetsiky ny mpanao politika sy ireo fivakivakisana ny vondrona politika mialohan'ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'izay gouvernemanta vaovao izay ilain'ny firenena tena démocratique nefa izay fisokafana sy fanoherana ho arofanina amin'izay mety fioharam-pefy ataon'ny filoham-pirenena na ny mpitondra izany raha tsika hatrany ny fanadidina iarahana amin'ny Andro Rarson nandritra amin'ny fampelezan-kevitra ny mpanohana ny Dr Robinson Jean-Louis ny tena no heverina ho mpanohatra ny Rajonary Mampianina sy ny programany tateo aoriana dia niarahana ety fa dia zary mpanohana tanteraka amin'ny filoha izy ireo mialoha ny fanendrena iray amin'ny prime ministre dia niarahan-tazana ireo niady vaky teo amin'ny Andro Rajoelina mpanorona Mapara sy ny ekipan'ny Rajonary Mampianina vao nomaly nanao fanambaranty vondrony ity fa tsitra ao anaty gouvernemanta KOLO Roger satria tsy nanaraka ny lalam-pandrenana ny fanendrena amin'izy ireo ora vitsy taoriana eo nefa dia solombavamboaka Mapara misy 530 na notarihiny Maharanto Jean de Dieu no niazo any avy na ny eo ny fahavonona ny iara-miasa amin'ny filoha Rajonary Mampianina ary ny prime ministre KOLO Roger izy ary no mpanohatra Andro Rajoelina ave no lehiben'izany ahoana ny tanjana ao amin'ny teny miram-pirenena raha 770 ny Mapara tany am-piandohana 440 izy ireo dia Razana Maso Christine Arjon Tinka Roberto
Naivy Raoldinina, Ramahery John Janirina, Ratsivalaka Michel, Rakotomanga Lanto, Nien Rafeno Manantsoa, fantatsika amin'ny hoe Ania, Rasmanana Paul Bera, fantatsika amin'ny hoe Rosy, Narimamy Lucien Irma, Rantandrina Lalao, fantatra amin'ny anarany ihany koa hoe Nina, Rajao Zanany, Jean-Claude, Razafy Tsiandraofa, Jean Brunel, ny ankoatra ireo dia efa fantatsika fa dia nitanto zotra ny azo any avilo ny omaly ariva iny. Ny fanoheranao amin'ny fanatsarany raharaha fa tsy sanatria fanoherana botolo itondra ho amin'ny krizy vaovao indray izay mipitikijo ny firenena ny tokony apetraka eto Madagasikara araka ny fandinihan'ny ty pahay politika iray ity. Azo atao tsara ny hoe manohatra ao anatin'ny fitondram-panjakana misy ohatra ny fivorian'ny gouvernement, misy ny fivorian'ny ministra, misy ao amin'ny antenimieram-pirenena, na ohatra ary ianao ao anatin'le fitondrana afaka tsara no mitsikera ohatra ny any France hoe hitantsika fa ny akavia zao dia mitsikera izy ny filoham-pirenena sy ny mpantoko sosialista koa sy ny prime ministre satria misy zavatra navoakan-drareo tsy akasitrahany azo atao tsara zay zavatra zay ka mety angamba any amin'izany sehatra zany rareo no hitondra n'izay fomba fanohera zay fa mba tsy fanoherana misakana ny fandrosoan'le firenena sy fahafahan'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre manatanteraka ny politika tiany hotanterahana indrindra ny ara-toe-karena. Araka ny 2017 amin'ny lalam-panorenana dia izay antoko mpanohitra nahazo vato betsaka indrindra tamin'ny fifidiana solombavam-boaka farany no manendry lehibe mpanohitra. Fa rehefa tsy misy kosa fanarahana dia izay nahazo vato manan-kely be indrindra no heverina lehibe mpanohitra. Aorian'ny fanendrena mpikambana anaty gouvernemanta vaovao ve vao ifandroritana indray dia 2017 ao anaty lalam-panorenana ity. Fa nanao fanambarana tamin'ireo gazety sy ainao manjery akaiky azy i Andry Rajoelina. I Andry Rajoelina izay filompanorona ny Mapara tamin'ny alina moa izany taorian'ny nahafantarany ny fandehanan'ireo solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny Mapara teny amin'ny lapan'ny Iavilo. Fa amin'ny anaran'ny tenany manokana no nandehanan'izy ireo teny fa tsy misy idiran'ny vovonana miaraka amin'ny président Andry Rajoelina izay notarihan'ny Marante Jean de Dieu solombavambahoaka vita ny toliara voalohany. Vaky-tanteraka ary ve ity vondrona politika ity mitoteraka ve ny Mapara Renouveau maneho ny heviny ny filoha-lefitra iray avy ao amin'ny Mapara. Fa tsy lozan'izay sensibilité samihafa ao anatina resaka vondrona anankiray ary izay zany mahatonga koa za hoe raha ohatra ny Mapara zany zao dia mazava ho azy io fa dinomby io tongotromby io tsy tritra io tsy vaky io fa mitritra ary eo anatin'izay zavatra zay dia miankina be dia be amin'ilay fijerevana an'ilay zavatra ho tratrarina amin'ny ho avy ny objectif amin'ny ho avy izay amatrahana an'ilay tombontsoam-pirenena ambony no ny tombontsoany tena ankehitriny fa sanatry ny vavaladin'ilay raha tahinika hazakazaka fotsiny ambany farafara azahoana seza no hitondrana andrara. Mety ahoana ny ho avy Mapara malona zany? Ny Mapara foto-kevitra nge no ny andaniana amin'ia Andry Rajoelina izy nitarika ny tolona tamin'ny 2024 namita ny tetezamita ary sampany teo amin'ny tantarany firenena olona tao anatin'ny tolona ny mitondra ny tetezamita. Ho anay zany valeur zany zavatra zany hoe aspiration zany hoe ilay hetaheta-bahoaka mihitsy mba homena amin'izay fahafahapo no manahirana anay fa tsy dia zavatra hafa koa. Mbola makasika izay pejin'ny politika izay hatrany dia namory mpanao gazety ny syndicat ny Paramed sy ny réseau des académiciens des partis politiques izay nanoritsoritra ny tokony hoendrikendriky ny ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernementa Cool Roger. Amin'izy ireo dia olona vaovao sy teknisianina mahafantatra tsara ny sehatra iasana no mendrika izany toerana izany. Sosikevitra ihany moa no nataon'izy ireto fa ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ihany no feran'ny lalàna hamaritra izay olona fantany fa afaka hiara-iasa aminy amin'ny fanatanterahana ny programanasany. Fa makasika izay sehatra ny politika izay hatrany dia ratsy fiafara ilay tetezamita lavareny. Izay ny hevitra avy ao anivon'ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Namoaka boky milaza izany amboaran-kevitra izany izy ireo androany. Boky izay nampahafantarina androany. Mety ho ratsy fiafara ihany koa ny Repoblika Fahaefatra raha ny fanazavana trany raha toka tsy mitandrina tsara ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hoy ity sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ity. Ohatra no raisiny tamin'izany moa ny
ny amaroan'ireo mpanao politika tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany filoham-pirenena ny isa 3 ny kandida ankehitriny mirefy 3 metatra indray ireo antota taratasy miandry ny prime ministre amin'ny fanondrona ny olona iara-iasa aminy. Mbola sarotra araka izany ny ivoahana amin'ny krizy raha tsy mitandrina ny malagasy dia arahana izay fanampanazavana izay. Tao anatin'le natonga ny tetezamita ratsy fiafara manko very ny hevitry ny programme zany fa olona ny lasa nanjary mijery eny dia olona izay tsy manana base politique dia nefa rany zany amin'izao fotoana izao zany vao hoe namoaka n'le azo lazaina hoe programme ny filoham-pirenena tamin'le kabariny tamin'ny investiture dia iny zany miaingana amin'ny programme général de l'État izay horaisin'ny prime ministre anaovany programme izay ho asehony amin'ny antenimiery dia eo zany vao hita le mpanohitra zany hoe le izy zany ratsy fiafarany tetezamita fa tsy mbola taraiky ny anatsarana ny fiatombohana ny repoblika fahefatra. Taorian'ny fiatohan'ny AGOA izay eo amin'ny sehatry ny toe-karena moa isan'ireo lalam-barotra vaovao andefasan'ireo orinasa afakaba ireo lamba voadina eto amintsika ny any Chine sy Afrika Atsimo amin'ireo firenena fanondranana entana mbola mitarila ny lohalaharana hatrany ny vondrona Europeana raha ny antotanisa avy eto Madagasikara ny 5,900 akanjo aondrana any Frantsa tamin'ny taona 2012. Nisy fiakarana teo amin'ny 5,000 teo zany ny oharina tamin'ny taona 2012 izay tranga izay arahantsika ny fanadidina iarana amin'ny sitraka rivony arsan. Napiditra vola hatrany amin'ny 17 sy 900 dolara ny fanondranana entana ataon'ny Madagasikara tao amin'ny tsena ny AGOA tamin'ny taona 9 sy 20. Asa manodidina ny 1 hetsy no nateraka ireo orinasa afakaba ireo teto amintsika. Avy amin'ireo orinasa afakaba mpanodina lamba ny 700 nireo asa ireo. Taorian'ny fiatoan'ny AGOA nahitana fiainany hatrany amin'ny 20,100 ny fanondranana ireo lamba voahodina teto toerana. Voatery ny tady lalam-barotra hafa ireo orinasa afakaba manoloana an'izany. Misy ihany koa kambokamba natao aminay ny resahana izay manondrana entana any Chine. Tiako marihana fa ireo entana any Chine ireo misy ny entana tsy tena hoe vita tanteraka, tsy produit fini zany, fa entana mbola mety ho ahodina indray mandeha na mety mbola ho ampiana zavatra kely rehefa tonga any Chine. Fa betsaka zao ny orinasa efa manomboka manondrana ihany koa ao Afrika Atsimo. Nanomboka tamin'ny taona 2012 indrindra ny tena nampisin'izay tsena vaovao izay ary amin'izao tsika miteny izao efa nivoatra dia nivoatra io lalam-barotra iray io. Ahondrana ny Afrika Atsimo ny 900 nireo lamba voahodina eto Madagasikara. Mihoatra ny 100 ny fiakaran'ny fanondranana ireo lamba voahodina nalefa tany amin'ny firenena io hatramin'ny taona 2012. Manoloana an'ireo entana avy any amin'ny orinasa afakaba hita eto amin'ny tsena anatiny amin'izao, nambarany talepanatanteraka ny GEFP fa ny 500 nireo entana vokarin'ireo orinasa afakaba ihany no azo amidy eto amin'ny tsena anatiny. Hitantsika ny amin'ny tsena ihany koa ny vokatra izay lazaina hoe tsy tafita tamin'ny sivana eo amin'ny lafiny ara-kalitao. Mikasika an'ireny manokana moa zany indraindray tsika mpanjifa tsy dia mahatsikaritra hoe ty entana ty misy zavatra tsy ara-dalàna, tsy ara-fomba, fa kosa ny spesialista amin'izay resaka sivana izay mahita hoe misy tsy tokony ho izy ato amin'ity vokatra ty dia tsy lasa miondrana ny velana izy amin'izay fotoana izay. Amidin'ireo mpivarotra miaraka amin'ireo akanjo confection amin'ny ankapobeny ireo akanjo avy any amin'ireo orinasa afakaba ireo. Jaune ihany sasany fa sasany ery Ambomanarina, sasany any Androibe, sasany any Tanjombato. Le entana ohatrany ahoana ilay mivoaka ny jaune ireny? Misy première qualité ve hita ety? Deuxième ihany ka, deuxième soir. Efa le ambony tsy lasy ireny fa tsisy première qualité ka. Isan'ireo ahitana entana avy any amin'ireo orinasa afakaba ny orina any Kenya sy Maurice ihany koa eto amin'ny tsena anatiny. Saingy amin'ireo firenena fanafarantsika akanjo mbola mitana ny lohalaharana i Frantsa amin'izao fotoana izao. Avy any amin'ny firenena io ny 5,900 nireo akanjo miditra eto Madagasikara.
mbola eo amin'izay pezy ny toe-karena izay hatrany dia mety hiakatra hatrany amin'ny 700 isan-taona ny vidin'ny mpiainana manomboka amin'ity taona 2024 ity raha ny vinavinana ny sampandrara mpikirakira ny antotanisa na ny enstady izany. Ny fiovavan'ny vidin'ny solika sy ny vidim-bary eto amin'ny tsena anatiny izany hoe eto Madagasikara no mahatonga ny tahan'ny vidim-piainana tsy ho maro toerana raha ny fanazavana azo hatrany. Ho an'ny vary manokana zao dia saika miovaova arakaraka ny faritra izay vidiny izay. Arahantsika ny fanadidina hiarahana amin'ny sitraka ravonahitra zao. Raha toa ka manodidina ny 700 ny kilao ny vary raha ny antotanisa avy amin'ny sampana mpanara-maso ny vary gasy tamin'ny herinandro iny tafakatra hatrany amin'ny 2,000 ariary izany any Nosy. Miovaova araka ny vanim-potoana sy ny faritra ny vidim-bary amin'ny ankapobeny. Any amin'ny faritra Vaovao zao ohatra nahitana fiakarany teo amin'ny 2,800 teo ny vidim-bary raha ny antotanisa voaray teo anelanelan ny 7 aprily ka hatramin'ny 2 aprily lasa teo. Raha mikasika ny vidin'ny akotrindray raha 500 ariary izany tamin'ny fiandohan'ny volana aprily tafakatra hatrany amin'ny 700 ariary kosa herinandro taty aoriana mbola any amin'ny faritra Sava ihany. Nahitana fiainany teo amin'ny 2,100 kosa izany ho an'ny Marinarivo any amin'ny faritra Itasy. Miankina amin'ny fiovavan'ny vidin'ny entana eto toerana amin'ny ankapobeny no amaritana ny tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny mikasika ny vidim-piainana dia zavatra roa no tena mavesa-danja indrindra amin'ny fivoarany zay mikasika ny eto Madagasikara zany. Voalohany indrindra dia zany fanjifana amin'ny vary satria fantatsika fa ny amin'le arona le milazaiko tamin'ny voalohany teo dia mavesa-danja indrindra ny vary satria ny tena foto-tsakafon'ny malagasy ary ny fiovaovan'ny vidim-bary zany no anisany hoe mampihetsika ny fiovaovan'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Fa isan'ny mampihetsika ny tahan'ny vidim-piainana ihany koa ny fiovaovan'ny vidin-solika. Tsy eo amin'ny lafin'ny fanjifana no hitarafana izany raha ny fanazavana nomeny sambatra raha mikirakira ny antotanisa fa eo amin'ny fiatraikan'izany eo amin'ny vidin'entana maro samihafa. Aorian'ny fiakaran'ny sarandalana miakatra ihany koa ny saran'ny fitaterana ireo vokatra avy any amin'ny faritra misy azy amin'ny ankapobeny. Raha atoato mikasika ny mety fivoaran'ny vidim-piainana atoato amin'ny taona manaraka ho avy dia mamina viny zahay fa somary hiakatra kely raha oharina tamin'ny 3,4 sy 2,4 dia isy fiakarana kely zany ny vidim-piainana mety hiakatra any amin'ny 700 isa-taona ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izay 4,4 izay. Vokatra anjato no anaovana fanadihadiana moana izay tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay. Ny fiovaovan'ny vidin'entana isam-bolana no ahafahan'ny sampandrara mikirakira ny antotanisa mamoaka ny tarehimarika. Ny fampitahana ny salanisa ao anatin'ny fotoana voafaritra no hitarafana izay tahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay. Dia iny fanadihadiana koa no hitondrananao eo amin'ireo maresaka ara-sosialy tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika isika amin'izao fotoana izao. Miparitaka eny an-tsena avokoa ireo entam-barotra isan-karazany. Tafiditra ao anatin'izany ny sakafo fihinana. Ity farany izay antony faharoa mahatonga ny olona hiditra hopitaly rehefa vanim-potoana fety tahaka izao. Ilana fitandremana tsara araka izany ny sakafo fihinana. Arahantsika ny fanadihadiana. Efa manomana ny sakafo atao amin'ny fety sy ny kojakoja miaraka amin'izany ny tokantrano maro ankehitriny. 3 andro tsy higadona ny fety ifanosihana ny tsena an'Antananarivo. Isan'izany eto Analakely. Ho an'ny sakafo manokana, ny antombo ny isan'ireo mpivarotra amoron-dalana mamelatra ireo enta-madinika tahaka ny legioma, ny paty, ny atody sy ny maro hafa. Etsakilan'izay anefa efa samy manana ny fitandremana ataony ireo mpividy na notaninay mahakasika ny loza mety ho azo avy amin'ny sakafo. Ohatra hoe mayonnaise zao dia mila mijery tsara zany ianao raha ampiasa mayonnaise ohatr'izay fa raha zavatra mifono ohatr'izao aloha tsy atahorako aloha izay. Momba ilay sakafo aloha zany raha ohatra ka hoe tsy azo antoka ny daty dia aleo tsy mividy. Ahoana ny azahoanareo antoka izay? Jerena ny daty ao ambadika hoe mbola efa akaiky ve misy na mbola lavitra mbola azo ampiasaina. Zero zany ny ankapobeny dia tsy mihinana ivelan'ny trano zay tena ataonao. Zay misy sakafo hoe fadinareo hoe atody zany ohatra.
zay tsy fadin'ininy fahasalamana fanamihinan'iny zany fa zay le hoe zavatra ataonay ohatrany dia voafehinay daholo ny fahadinana rehetra. Avy any amin'ny mpanjinjara no akanjo reto mpivarotra ireto ny entany. Nilaza izy ireo fa ara-dalàna tsara ny sakafo amidiny ka tsy misy atahorana. Tena le mazava ny sanareo manjara vao maizina dia na izany azy fitandremana tamin'ny fahadiovana sy ny fanampozinana ara-tsakafo no antony lehibe na tonga ny olona 100 niditra hopitaly tamin'ny herintaona. 7 no isan'ny marary voarainy teo anivon'ny famelomanaina sy ny fitsaboana ny voapoizina ny 30 ny volana desambra 2024. 13 amin'ireo no vokatry ny fisotroana toaka be loatra, 2 ny vokatry ny fihinanana fanafody na sakafo misy poizina. Nisy 3 hafa voarainy teo hopitaly ity aretina hafa. Anao ahoana ny tatitra ny avy anivon'ny hopitaly Achera amin'ity fetin'ny Paska ity? Mba tsy isiana na ampihenana izay fanampozinana ara-tsakafo izay no antony ilana fitandremana. Ny hoe mikarakara sakafo melo satria mety fotoana mandeha na ny olona sakafo betsaka dia misy sakafo raha homanina lo loatra izy ka raha sy tahiry hoe tsy ao anaty vata fampagatsiahana ohatra dia mety mora mivaty ilay satria ny andro moa mafana dia mety simba le sakafo dia mety manam-poziny an'ilay olona. Dia eo koa ny ankoatran'izay moa le hoe sakafo iny zany hoe voapoizina le satria le misy tsy azo hoanina mety menaka nanaovana azy ohatra ozy menaka tsy ara-dalàna le zany mety atonga ny fanampozinana koa zay. Dia eo moa ny sakafo iny moa efa verina foana koa ohatrany hoe mayonnaise hoe atao amin'ny atodim-borona tsy azo atao. Dia manaraka koa moa fitandremana koa eo koa le hoe fetiny ato mety betsaka sakafo natao dia misy ambony le izy hoe natokana hoe atoandro any dia aloha fa tsy lany le izy dia hoanina ara-pitso. Eo koa izy raha tsy voatahiry tsara le izy na sakafo mora simba dia mety atonga ny fanampozinany amin'ny zeminenan'ilay sakafo zany. Momba izay sakafo izay indrindra natomboka omaly tetsy amin'ny esika-tany mena ny tsenabe ny sakafo sy ny lakozia. Fanehoana ireo karazan-tsakafo azo karakaraina amin'ny andro fety tahaka izao. Karazan-tsakafo malagasy vahiny maro no aranty sy aseho amin'izany. Arahiny torohevitra maro samihafa amin'ny fomba fikarakarana ireo akora natoraly ara-tsakafo maro misy eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fetin'ny paka ihany koa ny resaka fandriampahalemana hatevenina ho arivo mahery ireo polisy hitandro ny filaminana eto Antananarivo renivohitra mandritra ity fetin'ny paka ity. Anomboka hiasa androany arivo izy ireo ary hisy fitetezana ireo elakelan-trano rehetra. Ho toy ny hetsika fitandrona ny filaminana eto an-drenivohitra ihany koa dia isy ireo caméra de surveillance amin'ireo toerana vitsivitsy faritra mena moa zany eto an-drenivohitra. Fanampanazavana no andeha arantsika. Ka manomboka andro andro zany dia efa ho hitanareo any amin'ny toerana tsirairay avy any indrindraindrindra any amin'ny toeram-pivavahana ny polisy izay mandeha par groupe zany hiasure na hanatanteraka ny fitandrona ny filaminana amin'ireny toeram-pivavahana ireny. Torak'izany koa ny raha-pitsozoma ary mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska moa sy ny lundi de Pâques dia andeha hanatevina ny fandriampahalemana ihany koa ny polisy na ny mpitandro filaminana zany zay eo ambany fehezanay ka dia ho hitanareo eny amin'ny toerana malalaka rehetrarehetra eny izy ho hitanareo ihany koa eny amin'ny arabe mba handamina tsara sy hampirindra tsara ny famoivoizana ary koa handamina ihany koa ny fankalazana ny fety isan-karazany. Fa makasika kosa ny fanendrena ny tale generalin'ny Bianco ho fantatra afaka iray volana eo raha ela indrindra izay anarana telo aroson'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ny filoham-pirenena. Raha avy hatrany dia notendren'ny filoham-pirenena ny tale generalin'ny Bianco ny fandimby teto amin'ny firenena hatramin'ny taona 2024 azafady. Voalohany izao no ampiarana ireo fepetra takian'ny lalàna eo amin'izay fanendrena ny tale generalin'ny Bianco izay. Ny faran'androany ary tamin'ny 900 teo ny fepitaona fandraisana ireo antota taratasy. Tsara nga manamarika aloha fa ny procédure ny recrutement ny Bianco dia ny lalàna mamaritra azy dia ny lalàna 2004-030 izay mamaritra tsara fa ny mandat ny tale generalin'ny Bianco dia 5 taona
tsy azo avozina ary ny comité de recrutement dia ny sesi mitarika azy. Ny tsara mariny ihany koa fa io comité de recrutement zay voalazako roa dia ny sesi no mitarika azy ary ahitana membre vitsivitsy toy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny solotenan'ny gendarmerie, ny solotenan'ny police, ny solotenan'ny ministère fitsarana ary misy université zay mandrenjary ihany koa amin'ny fifantenana. Ny critère rehetrarehetra moa dia hitantsika amin'ny anatin'le appel candidature fa raha fesina izy dia zavatra anankitelo no nentina maritra azy. Dia voalohany satria moa hiady hitantana ny fiadiana amin'ny kolokolo ny andraiky dia mazava loatra fa ny critère intégrité dia hotakina amin'izay candidat zay. Ny faharoa moa dia ny niveau académique zay hoeverina ihany koa satria sarotra ihany no azo io dia misy minimum ny niveau académique zay nitakina aminy. Ary ny fahatelo dia ny fahaiza mitantana ny capacité managériale. Fa vao makasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia mpangalatra iray amin'ireo mpangalatra kisoa any Arivomamy iny no voasambotra ny mpitandron'ny filaminana tetsy Anosibe omaly. Fantatra fa pozim-boalavo no ampiasainy andemena ireo kisoa ary rasainy avy eo. Ny rasy ny tsy nakena miparitaka iran'ny tokotany moa no alalana fa nisy nangalatra ny kisoa. Fanapozinana kisoa izay nisy fiantraikany lehibe tamin'ny tsenan'ny henan-kisoa teto Andrenivohitra. Mbola hiatrika amin'ny fisamborana ireo namany hafa ny nazahoana ity mpangalatra ity. Fanapampanazavana izay nentina tamin'ny teo anivon'ny polisy-pirenena moa no nahafantarana izay tranga izay. Fa trangam-piarahamonina hafa kosa indray dia dahalo telo no maty voatifitry ny mpitandron'ny filaminana tany amin'ny komuna Akavandra, toerana isan'ny voakajy ho faritra mena amin'ny resaka alatromba amin'ny faritra Bongolava iny. Omby miisa 10 no tafaverina amin'ny tompony taorian'ny fifandonan'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo dahalo ireo. Nisy ihany koa ny basy 3 tratra, ampolo maro ireo dahalo nanafika tamin'izany ary ny rongo basy ny ankamaroan'izy ireo. Mbola mitoy ny fanadihadiana makasika izay raharaha izay. Ivadika pejy afaka teraka kosa indray tsika dia velaran-tany manodidina ny 100 kilometatra eo tsy mivady mandro no ahina hiparitahan'ny andihana asaoana misy pozina any amin'ny faritra tsinanan'ny Nosy ankehitriny. Biby tafiditra teto Madagasikara io karazan-tsaona io tamin'iny herinandro lasa iny ary dia pikaroka avy anivon'ny departementan'ny biologie animale eny Ankatso no nidina tany an-toerana nanao fanadihadiana momba ny fiantraikan'ny fisian'io biby io ary any an-toerana. Arahantsika izay fanadihadiana izay miaraka amin'ny Sorako Tondrina. Mahafaty ny pozina amin'ny hoditry saona ity raha tafiditra any am-bava. Mahafaty ihany koa ny fihinanana any atodiny. Tsy atahorana kosa nefa ny fikasoana na ny fifaneraserana aminy. Betsaka ny tsaomely momba ny fikasiana ity karazan-tsaona lehibe ity. Izy zany eno eny amin'ny vaovao eny zany milaza ny olona hoe mandeha eo ilay sahona dia izay manitsaka azy dia mangotsongotsika. Zany zao anisan'ny zavatra tsy marina satria ohatry ny biby rehetrarehetra izy. Rehefa tsy mikitika azy zany ilay sahona zany misy poziny eo ary efa voapirofo fa misy poziny izy, fa rehefa tsy mikitika azy ny olona dia tsy maninona izy ary na mikitika azy koa ary ny olona ka manasa tanana rehefa avy eo dia tsisy fiantraikany amin'ny olona ilay poziny. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpikaroka tany an-toerana tamin'ny taona 2014 nefa nisy nahita tany an-toerana ity karazan-tsaona lehibe ity. Tsy mbola nisy aloha hatreto ny ain'olombelona narofoy ireo biby mpizaha azy toy ny biby lava sy ny vorona nefa betsaka ireo matiny tany amin'ny faritra Tsinanana iny. Ahina ihany koa ny faharipahan'ireo sahona zanatany. Raha ny fitombony aloha zany araky ny voalaza tany amin'ny toerana nisy azy tany Azia dia ny vavy anankiray manatody efatralina amin'ny fanatodizany anankiray, izany hoe be dia be mihitsy ilay izy. Dia raha mitoerana ohatran'ny Tomasina zany izay toerana manoran-dava dia mety mahavita manatody indroa isa-taona ny vavy anankiray. Dia eritreretintsika amin'izay hoe vavy anankiray zany manatody 4 alina ao anatin'ny 2 taona dia tamatavy koa toerana manoran-dava dia tondraka lava ny toerana dia mora miparitaka vetivety dia miparitaka mihitsy zany izy. Tamin'ny taona 2014 karazan-tsaona maro be tany Amerika Atsimo no ripaka tamin'ny fitondrana ity karazan-tsaona ity io olatra madinika io. Fiarovan-tena voajanahary ho an'ity biby iray ity ny famoahana pozina. Ny faritra Atsimo Atsinanana Azia no tena fiaviany. Mbola hitoy ny fikarohana ataon'ireo mpikaroka eo anivon'ny Université Ankatso momba ny amongorana ireo saona ireo.
eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa indray dia fandraisana tompon'andraikitra iraisam-pirenena voalohany nataon'ny filoham-pirenena malagasy niaraka tamin'ny prime ministre KOLO Roger Omaly teny amin'ny lapam-panjakana i AVRIL. Naneo fahafampo i Michel Sidibe, sekretera jeneraly lefitra ny firenena mikambana no talim-panatanteraka ny ONU SIDA ihany koa. Fanaraha-maso ny ady atao amin'ny SIDA na ny fiakaran'ny tahan'ireo olona mitondra izay tsy mikaretina izay no antony atongavan'ny talim-panatanteraka ny firenena mikambana mahakasika ny ady amin'ny SIDA Michel Sidibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fanaovana fitiliana no afahana misoroka ny fianaky ny aretina. Arahantsika ny fanampanazavana. Fitsaboana aloha dia maimaimpona eto Madagasikara. Fandraisana tanana andreo manafaraka lazainy teo ambany dia ambany satria raha olona eo amin'ny roa alina eo no tokony ho tsaboana amin'izao tsika miteny izao eninjato maherikely eo fotsiny no tsaboana amin'izao fotoana izao. Ny antony mahatonga izany dia betsaka izany ny olona mitondra ny tsy mikaretina izay efa tokony tsaboana fa mbola tsy hita. Izay moa ny antony tenenana hoe tokony appréciena ny olona no ny fitiliana satria ny fitiliana ihany no fomba halalana fa mitondra ny tsy mikaretina sy mitondra ny tsy mikaretina no iny zany lafiny anankiray tokony hamafisina indrindra eo anivon'ny tanora satria ny zavatra hita dia ny tanora zany no tena voakasika ireo fitondran-tena izay mety hamora ny fifindran'ny tsy mikaretina VIH. Afiditra anatin'izay ihany koa le voateny matetika zany le programa mikasika ny resaka fitsaboana fa na izany resahako ihany le hoe le zéro anankitelo. Anisan'ny zavatra lehibe ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra zany dia hoe vitany tokony ho vitan'ny Madagasikara ny tsy isian'ny fifindran'ny VIH avy any amin'ireny mankany amin'ny zaza. Tsy hivina moa fa niakatra aotra faingo 4 isanjato amin'ny olona mihoatra ny 12 taona ankehitriny ny tahan'ny fitondrana izay tsy mikaretina SIDA izay tsy nisy afa-tsy aotra faingo 13 isanjato ny taona 7 ary aotra faingo aotra 2 isanjato ny taona 9 sy 700. Fa iverenantsika ny raharaha mahakasika ny fandriampahalemana. Polisy miisa 17 sy 200 no nanao fianianana teo anatrehan'ny fitsarana anosy androany. Fianianana indroa taona no ataon'ireo polisy ka ity no faharoa an'ireto andian'ireto. Fianianana izay idiran'izy ireo ho officier de police judiciaire na OPJ, izany hoe manamboninahitra ambony amin'ny polisy mpanao famitorana. 9 tamin'izy ireo no efa komisera, 17 kosa no officier ary 17 am'zato no inspecteur de police. Fanampanazavana no ndeha anahantsika. Dia reny aloha nandraisan'ny asany araka ny voalazany eo amin'ny fehezan-dalàna mampaikady heloka dia tsy maintsy manao fianianana. Zay zany ny takiany lalàna zay. Izy ireo dia miara-miasa akaiky amin'ny fampanoavana. Ny fampanoavana izay tarihin'ny tony-pampanao lalàna moa zany dia misy koa ny solo tony-pampanao maromaro ao indrindra eto Antananarivo arakaraky ny habean'ilay fampanoavana. Fandray akaiky rehefa misy fikaroana fianikan-dalàna, fandray akaiky amin'ny fampanoavana, indrindra amin'ny procureur de la République na tony-pampanao lalàna manao tatitra manazava ny zava-misy mikasika an'ilay intisy fantikan-dalàna dia ny tony-pampanao lalàna koa zany no mitantana ny fanaovana fanotorana. Zay raha tsotsorona angamba le izy. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray dia efa tonga eto amintsika io maraina io i Dany Angombo, mpanakanto vahiny iray hanao fampisehoana goavana eny amin'ny Coliseum Antsonjobe ny alatsinain'ny Paka ho avy izao. Tarika Afrikana manana ny lazany tsy aty amin'ny faritra Afrika ihany fa hatrany Europa ity tonga eto Madagasikara ity. Toy ny mahazatra dia maro ny artista malagasy ialoha sy ianafana ny lalonana miaraka amin'ity mpanakanto ity raha tsy ilaza afa-tsy Jerry Marcos izay iangaly ny iran'ity vahiny ity na dia sarotra aza ny fanomanana efa vonona ny aneo izany ny ansehatra ny tenany. Dia rahantsika ny fanampanazavana. Kotrakotrana ihany satria tsy tenin-drazanay loatra le izy fa tenin'ny avatsika zany. Donc mahafinaritra. Na dia zany atsizay ny efa fanao hatramin'izay zany le mihirahira vahiny fa ty teny misy karazany maro manko ny teny ao Afrika fa teny Dany Angombo zany no hafa kely koa izay anarana ohatr'izay koa zany ny antsika malagasy fa zareo nefa hitahitantsika amin'ireny dokam-barotra ireny ny teny gasy fa misy échantillonnany ihany fa ary zany ny tena ivalampatra kokoa zany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia Richard Branson 13 taona niavaka tamin'ny fandehanana tamin'ny kitesurf tany amin'ny ranomasina Karaiba nitondra olona 3 miaraka aminy eo amboniny.
Anisan'ny nanohina ny tonian-datsoratra ny Guinness ary nahazo diplôma ny taona 2024 dia arahana izay fanadidina izay. Richard Branson ny volana marsa lasa teo no namoahany teo nivony Guinness ity zava-bita miavaka ity. 13 taona ny lehilahy ary tena mbola ao anatin'ny fanatanjahantena tanteraka amin'izao fotoana izao. Teratany Anglisy tompon-daka tamin'ny kitesurf ny taona 2024. Ny tonian-datsoratra ny Guinness, Craig Clenday no nitondra ny fifankasitrahana manokana ho amin'ity fahaizany ity. Mpandraraha na lalàna ny marka Virgin jifain'ireo kompania nabakabaka sy ireo haino manjery vahiny no vokatra ataony. Voasokajy ho laharana 220 amin'ireo mpanefoeferatany lehilahy araka ny tatitra nivoaka tamin'ny gazety book Forbes ny taona 2024. Efa tompon-daka tamin'ny fanaovana ny skateboard tany Frantsa ny lehilahy ny taona 2024 izay naharitra ora 3 sy 17 minitra ny fandehanany teny ambony ranomasina manonja dia manonja. Nampiavaka ny lalao ny nitondrany Suzime niodiny indray tamin'ny fiodinana faharoa nampiana ny Alice Galliers teo akaikiny ary mbola mifikitra amin'ny tsara. Farany Alisson Di Pacho ny fahatelo ametrahana ny ekilibra eo amin'ireo roa farany ireo. Mafy ny sedra miandry azy efatra eto sady manohitra ny herin'ny ranomasina hoento ny monja ihany koa nefa tsy maintsy mandrindra ny rivotra mba hahafana manao an'ity fanatanjahantena ity. Hatramin'ny atany-rano no ny anarany any ary izao navitany ny fanamba napetraka amin'izao fotoana izao. Ny mer Karaiba no tena mahasarika azy. Ranomasina izay miavaka amin'ny fananany tora-pasika midadasika sy akorandrika any amin'ny sisiny. Manana ny lazany tato anatin'ny 12 taona. Ny mer Karaiba na ihany koa ny mer des Antilles any amin'ny ranomasina Atlantika any antsinan'ny Amerika afovoany sy any atsimo atsinanan'ny Golfe de Mexique. Arahinao arinan'izao fampalalam-baovao zao ny fandaharana mekamagy hitaterana aminao ny akon'ny deuxième manche championnat slalom asakam natao tetsy Bevalala ny asabotsy ny alahady lasa teo. Aorin'izay kosa ny oronan-tsandry dérapage. Tiany ihany koa tompo lasy tompoky vavy no amarana tanteraka izao fampalalam-baovao izao. Ankasitrany ianao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tompoka.